Faly miarahaba antsika rehetra zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izay manaraka ny Facebook zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy nahatratra zao 10 taona zao. Ka ny fanamariantsika ny 10 taona dia fifaliana ho an'ny Prof Benefilem ny miaraka amintsika ary manolotra koa reo pastora maro teolojianina andray anjara ao anatiny zany fankalazana ny 10 taona zany anomboka ny 4 ny volana May hatramin'ny 13 ny volana May. Raha tsika mifanesisesy eo ny fampianarana lahateny toriteny ho fampahirezana sy ho entin'ny tompo koa mamangy antsika amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena zao. Fanadrifindrindra amin'ity vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena ny Covid-19 tia ny fankalazantsika ny 10 taona nefa na dia eo azy zany dia isaorana manokana ny teknisianina rehetra ny admin izay manao ny ainy tsy ho zavatra fa atsika manaraka ro fampianarana lahateny ary toriteny amin'izao 10 taona zao. Eto am-pamaranana dia mety maro ny zavatra hitatsika ao anatin'ny Facebook zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy saingy tahaka ny vocational izy reny zay ratsy erina ary zay tsara atelemo. Ny tena tanjony ny fampianarana dia ny amaro-toerana ny traditionna ny fanekempinotsika indrindra fa ny tena andritra eo amin'ny fiainantsika ary ambonin'izany rehetra zany dia mahirezitsika rehetra ho tratrany ny 10 taona manaraka indray ary Jesosy tompon'ny fiadanana ombantsika tsirairay avy. Amen.